izay mipetraka teny amin'ireny trano sase reny dia nafindranay tao amin'ny dojo. Dia reny olona reny tsy vitany hoe alana fotsiny fa zany hoe tsy maintsy antohanay sakafo isan'andro isan'andro. Misy anefa amin'ireo olona ireo no matanjaka tsara, voronofo tsara dia ezahana ampidirina tsikelikely anaty fiarahamonina izy. Ampidirina anaty fiarahamonina izy mba hizatra hiasa satria izay mitsemboka no mahazo ny valy kasasarany. Dia izay indrindra na tonga anay hoe amin'izao fetiny asa zao dia aleo zareo atsona reo izay manana an'izay hery sy tanjaka zay dia asainay mandoko miaraka aminay eto mandoko ny manatsara ny endriky dinamika ity amin'iny iny sisiny rehetrarehetra iny lokontsika fotsy. Dia amin'izay fotoana izay zany mba rehefa mandalo eo zareo dia mahatsapa ny tenany izy hoe zava-dehibe ao anaty fiarahamonina. Zany anefa tsy hoe asaina miasa fotsiny izy fa amena karama izy zany mba tsapany misy hoe nisasatra izy nandoko izy premier ny andro iny ny valy kasasarany. Ampidirintsika tsikelikely ao anaty fiarahamonina zareo satria fotoana zany zao tsy ho lasa hoe anarana Yesu le hoe tsy